Pifaliana lalandavandray ry mpijery-tsainy no iarahako sy anolorako ny araba ho anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ara-panajazatena trade union eto Malagasy TV. Tsara ihany mampafantatra anareo fa ho anareo azonareo arahanao amin'ny Star Times izany fandarana izany amin'ny alalan'ny canal 107. Ao ihany koa ny canal ECF 46 anareo anazy ao amin'ny télévision tsotra. Ary ho anareo mpakafy sy mpanaraka ny tambajotra serasera Facebook na ny YouTube dia ao amin'ny Malagasy TV ihany koa nareo dia afaka manaraka an'izany mivantana ihany koa. Indro any lohateny izay ho voaboasantsika amin'ity alina ity. Taranja aya judo fedena Tour-daka Madagascar tratra ny tanjona ho an'ny fédération. Taranja lomano fedena Tour-daka national niakatra ny leta amin'ny fifaninanana. Taranja bodybuilding na fanapokonan'ozatra Big Mada 2024 niavaka niseho Petsivato. Andoantsika ny fandarana arana dia andaontsika resaka mahakasika andreo taranja mpanajazatena izay anisany nanamarika aniny faharirnandro izay somary lavalava iny. Ny voalohany amin'izany dia ny taranja aya judo no totosaina tetsy amin'ny kianja amin'ny tafona korondrano ny fedena Tour-daka Madagascar eo amin'ny sokajy rehetrarehetra lehilahy sy vehivavy. Ary dia azo lazaina hoe nahafapo ny fédération ny vokatra sy ny letan'ny fifaninanana araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny tale teknika nationale fédération mamy sy ny filohan'ny fédération Eric Saïd Bruno. Isa telonjato eo ny pikatroka ary ny liga dia ny ligsily saminy tonga mitondra ny atletany avokoa. Izany hoe fa hetsika fandoana izy ity satria nisy ny test match talohan'ny Jeux africains dia ny championnat de Madagascar moa zany indrindra fa ho an'ny senior sy ny cadet sy ny junior dia compétition critère aorian'ity championnat de Madagascar ity dia isy ny tournoi de Capricorne dia isy ihany koa coupe de Madagascar amin'ny volana novembre. Ny tiako songatana angamba dia zay eo atanatin'ny judo qualification anay tapitra amin'ny volana juin. Ratsika malala fa ny any atlety manana herzika lehibe dia tiana zany jeux olympique zany dia moitié 60 kilo. Noho izany zany misy fifaninanana zay tsy maintsy engagé ny fédération anazy amin'ity week-end ity izanao Grand Slam any Antalya Turquie afaka ray volana moa zay fédération dia tsy maintsy mitondra izy koa maniter fa fiadina Tour-daka ny Afrika any terre zay tafika ao anatin'ny qualification mazava ho azy dia amin'ny 18 mai ho any Abu Dhabi fiadinan'ny Tour-daka eran-tany. Tsara ihany manamarika fa dia nisy club any Analamanga dia ny SK sy ny AS Michel zany no azo lazaina hoe nandrombaka ny medaly be dia be indrindra satria medaly 3 sy medaly 3 sy medaly 2 no rombahan'ity club any Analamanga anankiroa ity nandritra iny fifaninanana nasionaly farany teo iny. Anisan'ny nisogadana ihany koa sy nanana vaovao ihany koa teo amin'ny taranja lomano tamin'ity faharenandro lasa teo iny satria dia no tanterahana tetsy amin'ny dobo filomanosana SK Antanimena ny fedena Tour-daka Madagascar eo amin'ny dobo filomanosana 520 metatra izany. Raha ny zavatra niseho aloha dia azo lazaina hoe be dia be ny zava-bita tsara indrindra montsana ary izay moa zany tanjona ho an'ny fédération vaovao satria dia ny hoe ampiakatra ny lentan'ireo mpilomano amin'ny fifaninanana arak'izao resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny fédération izao. Mahita fa mivoatra be ny ankizy izany moa dia tsapa sady ilay politika ny fédération teo amin'ny fitondrana ny fampianarana eo anivon'ny ireo mpampianatra any amin'ny faritra eo anivon'ny officiel technique teo anivon'ny mpilomano izay nataonay nandritsay fotoana fohy fitondrana izay dia ankehitriny hita izay zavatra eo anatin'ireo rehefa mizara médaille zany zay mizara boka dia ohatrany mahazo daholo ny ankizy rehetra isaky ny faritra zay tena diraina etona zany ny mpanazatra
sy ireo mpitantana ny ligue paritra rehetra satria raha izao no mitoy dia inonay ary atenainay fa isonjotra avo ny faripahaizan'ireo ilomandro tsara mampahafantarantsika fa nisan'ny tompomarika tamin'izany famononana zany record zany ireo kalazalazy kalazavavy toandry Jonathan Rarvel ry Julian Tsarabe John ry Bartina Andriampenomanana ary Malala Soandrianirina azo an'izany moa zany fa dia fa tena anisan'ny mahazo an'izany lentan'ny fiatrena fifananana zany ireto mpilomano malagasy reto satria efa be da be ny traika efananany amin'izany taranja izany. Akoatra ny taranja lomano dia nahazo am-bavao ihany koa ny eo amin'ny taranja basketball na ny mamarina kokoa dia resaka fifanana ho an'ireny ka titakely na ny mini basket izany. Totosa teo amin'ny lampam-fanatsanjahantena sy kolontsaina kely tamin'iny erano lasa iny ny fifanana ho an'ny ireo mpampianatra sy mpanazatra amin'izany mini basket izany. Azo lazaina fa tratrany tanjona ho an'ny fédération satria dia be da be mpandray anjara ary saika tonga nanome solotena avokoa ireo ligue paritra eo anivon'izany fédération malagasy ny taranja basketball izany arak'izao resaka ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitra voalohany amin'izany mini basket izany. Ny tanjona amin'ilay izy moa zany dia fampahafantarana ny tena hoe atao hoe inona ilay mini basket zany satria ilay mini basket io zany zavatra concept hafa mihitsy zany ilay izy fa tsy hoe basket zany fa zavatra fampianarana éducation anankizy ilay izy dia misy zavatra be da be zany tena vaovao tokony ampitaina amin'ny coach zany mba hananany ankizy hoe base éducation sport sy développement personnel anankizy. Taranjam-panatanjahantena izay somary tsy dia mahazatra sofina nefa dia azo zany miroborobo eto amintsika ny fiangaliana zany no resantsika manaraka dia tsy inona zany fa ny bodybuilding na ny hoe fanabokonana ozatra izany. Nanatanteraka fifananana tetsy amin'ny menune business center teny Ivato ny fédération malagasy ny taranja bodybuilding natsona ihany koa hoe Big Mbada 420. Tsara ny seho satria niavaka tokoa satria dia be da be club anandray anjara izay nahatratra folo ary dia andasaka eo meko anareo hoe nanahoana ny vokatra teo amin'ireo taranja izay ny faninanana. Teo amin'ny misy bikiny dia azo lazaina hoe nisongadina ry Nancy Lunga vao maroloko ny tana larina faharoa kosa raha ny Irina Viviane teo amin'ny lasa ary Randriana Rivelo Clara kosa ny larina fahatelo. Teo amin'ny men's physique dia Ralahy Artina Léonce Aniseny voalohany Ravelo Manjaka Fanomezan-tsoa faharoa ary Randriamanoro Arson Tiavina ny larina fahatelo. Teo ihany koa ny classique physique izay nanjakan'ny Andriamampianina Riantine Safidy Jouzon Perlin ary Joelma Armanana ny larina voalohany sy faharoa sy fahatelo tamin'izany classique physique izany. Teo amin'ny bodybuilding indray dia nisy sokajy-danja anankitelo noho ny faninanana. Teo amin'ny latsaka ny 70 kilao dia nanjaka Randriamiarmanana Tovson. Nanaraka azy ny tana larina faharoa reo Zoé Tsilavina. Tany amin'ny larina fahatelo ny Menjanahary. Teo amin'ny latsaky ny 20 kilao kosa indray dia nanjaka Rakotoarso ny Menjanahary. Tana larina voalohany tamin'ity sokajy-danja 20 kilao ity. Ary ny tana larina faharoa kosa indray Tolo-Janahary Miko Aurélien. Tany amin'ny larina fahatelo ny ekipa BFA izay nany Ranjenjafitina Rojo. Teo amin'ny sokajy-danja mahery ny 20 kilao kosa indray dia nisongadina Andriatsilavina Joseph avao amin'ny lasa ary ny tany lalina faharoa kosa indray Andriampanarivo Larry Mike. Tany amin'ny larina fahatelo Iradonaina Jean-Claude Jean Charles. Azo lazaina aloha zany fa dia hetsika positiva sy miabo tanteraka ho an'ny fédération iny hetsika tetsy Ivato iny ary mihitsy manantena fa dia anisan'ny voataranja misongadina sy mampisongadina antsika hatrany ty eo amin'ny fanabokona an'ozatra ity raha tsy teny fotsiny dia anisany efa nahazo fiadianan'ny tompondakin'ny Afrika tsika teo amin'izany setry ny bodybuilding zany ary tena manana ny maizy azy ireo atleta tsika malagasy izay saky miakatra fifananana dia tsy mody tanam-polo mihitsy. Amaranantsika izany mpandarina voalohany arana dia anisan'ny manana ny vaovao ihany koa ny eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra na ny marimarina kokoa dia ny mahakasika an'ireny baolina kitra lalaovina amin'ny efitrano sy lalaovina eny amin'ny torapasika ireny. Dao raha antsika satria dia misy hetsika goavana karakaraha izany fédération sy ny komity manokana miandraikina izany taranja anankiroa izany arak'izao tafatafa ny arahantsika tamin'izy ireo izao. Androany zay dia hitondra ataontsika hoe fampatsiahivana na ataontsika hoe zavatra izay ho ataontsika eo amin'ny
festival any bitsokera zay atao any amin'ny faritra avaratrina faritra sava nisan'izany anysava andala amin'ny fahasivy-ambifolo sy ny katramy fahatelo ambifolo katramy fahasivy-ambifolo ny volana may ho avy izao zay moa no anisy anankiray zay hoe anokafatsika ny bitsokera amity taona efatra roapolo sy arivo aty andeha natao any amin'ny faritra avaratriny itoy amindreo faritra atsimo ihany ko zany festival ho anyty taona ity zany dia any amin'ny volana novembre any andeha ho any amin'ny faritra atsimo ina faritra tuliara sy manodidina iny ny bitsokera. dia iny makasika ny taranjabolina kitra nalaovina amin'ny efitrano ny amin'ny torapasika iny koropijerajaina no nentokona marina zanam-pandarina voalohany etitsika dia hiditra amin'ilay zanam-pandarina faharoandray hoe ina indray ireo taranjam-panatinjatena izay miandry atsika amin'ny herinandro vaovao vao miditra ity. ny voalohany amin'izany dia ny taranja basketball marina kokoa dia ireny lalaovina iny anivon'ny lycée ireny na ny basketball interlycée izany nanova filamatra ary dia nidina any amin'ireny lycée ireny mihitsy ny ligny analamanga basketball ary nikarakaran'izao interlycée izao araky ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny ligny analamanga makasika ny pitsopitson'izany fifananana izany. Interlycée zany dia fifananana eo amin'ny samy lycée karakarain'ny ligue analamanga ny basketball miaraka miasa akaiky amin'ny ministèren'ny fanabeazam-pirenena. Io zany dia natao an'le hoe fifananana ho an'ny lycée amin'ity voalohanyity hoe ho an'ny lycée manana kianja mahafeno fepetra rehetra tadavina amin'ny kianja zany eo aloha zany le fanombohana dia lasy vavy izy io anasana ny lycée rehetra mihitsy zany mba handray anjara satria any anatin'ny reny lycée reny nataontsika hoe tany ketsan'ny fanatanjahantena tany ketsan'ny basketball ihany. Tsara manamarika fa dia rapitso alarbi no sokafina fomba ofisialy ny andehan'ny voalohany amin'ity fifananana interlycée ity etsy amin'ny lycée moderne ampefilo. Akoatra ny taranja basketball dia nahazoam-baovao ihany koa ny eo anivon'ny taranja baolina lavalava hiditra amin'ny andro faharoa amin'ny fahakinenandro zao ny fédération tobdaka Madagasikara eo amin'ny suka division voalohany lehilahy na ny top 12 izany nanazava hoe inona ny zava-baovao satria moa zany top 20 eo no tamin'ny heritaona fa zao izy lasa top 12 dia nanazava ny filohan'ny malagasy rugby Rakoto Malala Marcel hoe inona ny fiovana endrika amin'izany top 12 izany arak'izao fanadihadiana natao izao. Le top 12 zany niona daholo dia amin'ny rehefa tapitra ny ana dia mandeha ny code point dia ny voalohany tonga dia miandry demi-finale dia ny efatra fahatelo faefatra fahadimy fahenina zany manao ohatrany hoe match de barrage hiakatra demi-finale ny anakiroa amindreo. Akoatra ny top 12 dia tsara ihany koa manome vaovao anareo fa dia anomboka hisantatra ny fiadiana tombodaka Madagasikara ihany koa ny eo amin'ny sokajy vehivavy manomboka amin'ny alady ho avy zao etsy amin'ny kianja maty maki andotam-penaka ihany no anarahana an'izany fifananana izany. dia iny makasika ny taranja baolina lavalava iny koa no namarana antsika n'izany mpandarina faharoa eto indray tsika dia hiditra amin'ilay zany mpandarina fahatelo fanatanjahantena sy ny fahasalamana. Hydratation na hoe tsy fampihiny-rano izy indray ny loha hevitra izay ho voaboasan'ny mpitsabo avao amin'ny fédération malagasy ny taranja ihany judo ndao ary arahantsika zany fanazavana makasika an'izany antsoina hoe hydratation izany. Ny zavatra faharoa resana zany dia zavatra très très important zany matetika moa ny sportif anankiray zany rehefa manao effort physique dia tsemboka dia veriny rano dia le déshydratation zay rehefa ratsy be raha misy olona anankiray zany ataontsika hoe mpanao sport anankiray zany raha vao matsapa teny izy mangetaeta dia fa déshydraté zay mivatana donc zany mila misehoe hydraté à fond mihitsy zany sportif anankiray aka ohatra anankiray fotsiny raha manao effort na adiny ray izy dia mety misy hatramin'ny 1 litre d'eau ny very donc zany tokony isotro rano izy zany 1 litre mba ialana zany le déshydratation dia manarak'izay koa raha déshydraté koa le olona dia igny koa mety hitarika crampe satria misy accumulation acide lactique zany dia mety hitarika crampe igny donc zany très très important zany ho an'ny sportif anankiray manao réhydratation
misy mpampianatra anay zay teny taminay hoe il faut boire sans avoir soif zany hoe na tsy mangitahita anao zany amina sportif anankiray zany dia tokony a isotro rano foana donc ny réhydratation zany important be ho an'ny sportif anankiray. Amaranantsika ny fandarana an'io arany dia tonga amin'ilay zany mpandarana faefatra farantsika dia ny hoe iza indray ny sportif atsika an'io na ho amin'ny antsoina hoe portrait izany. Andrarezany taranja basketball fahiny ary mbola andrarezany ihany koa amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafin'ny fanazarana tsy iza zany fa Randria Alain Aimé Marcel fantatra amin'ny solona anarina hoe coach Mémé. Donc raha antsika hoe manahoana zany Mémé zany eo amin'ny tontolon'ny taranja basketball. Ya Randria Aimé Alain Marcel ay Mémé coach Mémé zay fiantso azy natonga nananao basket dia tamin'ny mbola fahazaza dia foot sy volley handball ny tena be dia be teo amin'ny tanàna. Rehefa tafianatra tany amin'ny lycée dia ny akamaroan'ny namana zany dia nanao basket dia basaly tena nanao basket zany Mémé tamin'izay fotoana izay. Misy anaky telo angambany. Ny voalohany indrindra dia navoantso anao tao anatin'ny équipe nationale nanao Jeux africains tamin'ny taona 20 sy valonjato tany Nairobi Kenya. Ny faharoa dia nazahoako tompontakan'i Madagasikara teo amin'ny sokajy N1 dia tamin'izay fotoana zay izany no MVP moa zay ny tena fahatsiarovana fahatelo dia nazahoanay ny CCOI voalohany zay natao tany Seychelles dia mbola zay ihany koa ny MVP tamin'izay. Zay ny hitako hoe tena hoe songadina indrindra akoatran'ireo maro tsy volontarisy. Voasarika mihitsy hanao mpanazatra tsy hoe voasarika ihany koa fa faniriko tamin'ny mbola kely mihitsy izany hanao mpanazatra zany nofinofiko zany le izy dia nitanterahy na tonga anay nanomina an'le sekoly basket zany dia hitahitan'ireo mpianatra aloha voalohany indrindra satria be dia be satria no tena moa fampianatra EPS fanatanjahantena dia be dia be ireo mpianatra nanantona hoe zahay ramose ampianaro dia tsy vitan'ny nampianarina fa andaotsika amorona sekoly dia andaotsika amorona club dia mitsiro teo le hevitra tanteraka leza kehitriny efa mihatra n'le kolotona zany tsy miasa basketball. Io moa zany raha ataontsika hoe titre efa azo coach Mémé teo amin'ireo catégorie rehetra teto Madagasikara fa ny tena zatra tena namarika ny palmarès-ko angambany dia ny nazahoako ny médaille bola fotsy tamin'ny fiadinan'ny Afro basket zay natao tamin'ny taona 2020 mitondra an'ireo latsaka ny vanim-potoana zazalahy dia zany zatra zany no nanosika anahy nandray anjara tamin'ny ataontsika hoe fiadinan'ny tompon-daka eran-tany 2020 zay natao tany Debrecen tany Hongrie. Nahita fandresena roa ny ankoay tamin'izay fotoana zay amiko rehefa fandresena ankory dia tena fandresena goavana mihitsy satria itsika zay nosy kely aty amin'ny ranomasimbe indiana nahita fandresena roa zany tena fiadinana tompon-daka eran-tany zava-dehibe dia zavatra be tokoa. Zay hitako hoe tena hoe palmarès avo dia azo azo ny coach Mémé teo amin'ny section basketball. Rehefa tiako omena ny mpilalao nizanizy efa tsy voatery ny mpilalao miasa dia zavatra anankitelo. Voalohany azakivy fa mianara foana any amin'ny fanazarantena. Ny faharoa dia mila manana faharetana tanteraka mihitsy satria ny basket tsy indray andro na ray volana na herintaona. Ny fahatelo dia meteza atoro ny mpanazatra fa zay no ilana ny mpanazatra meteza ampianarina dia misy manantena za fa latsalavitra tokoa. Dia iny portrait ny Mémé iny koa mpitserajaina no ny sady namarana an'ity fandahana ary-panatanjahantena trade union ty anio alina. Eto ny tenako dia tsy haiko ny tsisy ohatranareo mpanaraka ny fandarana tsy tapoka isa-tokantrano ary indrindrindrindra ireo teknisiana izay manao ny aintsio zavatra nampita ny sary sy ny feo any aminareo isa-tsokazana dia tariny Tina Razanakoto Mialtinay Zaralampino Armanda. Eo ihany koa misaotra ny mpampiakanjo ny Star Confection tenako ary dia mametraka ny veloma mandram-piaona mandram-pitafa toko lasy toko vavy amin'ny herinan'io toy izao indray.